Miarabantsika rehetra dia finaritra manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika namana rahalahy sy ranabavy namana ety amin'ny pejy Facebook namana eo amin'ny tompo ihany koa, namana any anatin'ny YouTube, namana amin'ny réseau rehetrarehetra na ny mivantana izany na ny akolaka na ny numerika na ny tsy numerika dia tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra horesahako androany andraisantsika hafatra mifanitsy amin'ny fahendrena filazantsara sy ny fahendrena baiboly fahendrena Jesosy Kristy dia miainga amin'ny zavatra nitranga teo amin'ny 13 Mai angamba 7 andro lasa izay 7 andro lasa izay raha tsy diso raha tsy diso ny fitadidiako dia miainga tamin'ny hetsika izay ny etsehandreo antokony gasy leo izany niaraka tamin'ny madame Doris, madame Malama sy ny ekipany nidina teo amin'ny 13 Mai zay zany nitondratsika lesona sy akatsika afatra androany. Tsara aloha ny manipika ny amin'ny tarigetrany pejy dia par rapport amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny trangam-piainana nasionaly na ny internasionaly isa-tokantrano dia miainga amin'izay no fisintomana expérience ary à partir ny expérience iainanao iainan'ny tsiraray iainany zao taranaka izao iainany zao tontolo zao ino no itirentsika leçon ino no itire isintomatsika tsoakevitra ary hitarafatsika ny fahendren'Andriamanitra, hitarafatsika ny zava-panahy, hitarafatsika ny lanjam-pahendrena araky ny fitsilovan'ny fanahy masina. Zay ny tarigetrany pejy izay satria be da be isika no mijery sy manana fijery, manana kritika isaorana ireo manao compliment tsy dia miandry an'izay isika tsy dia hoe zay loatra ny tanjon'ny pejy fa ny tanjon'ny pejy dia mifototra betsaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa be da be isika no manana fijery hoe tia mikritika fiainan'olona, tia mitikititra vie privéan'olona sotran'izany dia zay no tsara nanaovana an'izay remarque izay ho antsika mpanaraka ny pejy izany. Mazava iny 7 andro iaho izay 7 andro lasa teo eo dia nisy hetsika ny karakarain'ny gasy leo teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai dia nidina teny i madame Doris vadiny monsieur Malama izay any am-ponja efa fantatsika rehetra ny tantara. Za akory raha mitondra an'izao fanazavana miainga amin'izay tranga izay dia tsy hoe akory midefendre ny madame Doris, midefendre monsieur Malama, midefendre ny tontolo politika izay mifamaofao anatin'izay tsisy idirako zay fa ny arak'ilay tarigetra amin'ny pejy teo dia hoe ny zavatra afaka asongaditsika sy tirentsika izay no zava-dehibe miainga amin'ny trangan-javatra misy eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'ora. Dia rehefa nidina teny i madame Doris sy ny ekipany dia ny tarigetra madame Doris moa zany ny hevitra tena nijoroany dia hoe gasy leo satria toy ny tany tsy misy fanjakana intsony ny firenena malagasy. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, ny délestage tsy misy vahaolana, ny vidim-piainana midangana izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana efa nresantsika teo ny sécurité ny vonoolona ny alatra voamaso ao anatin'ny sécurité daholo zany ny vidin'ny atody miakatra ny fanolanana ny volamena mipiritsaka sy ny sisa rehetra iaraha mahita izany iarahantsika mandre izany ary tiana aloha ny manipika fa hoe tsy Madagasikara rery no miaina an'izany fa saika izao tontolo zao dia miaina an'izay tranga izay satria efa miroso ao anatin'ny faminaniana baiboly isika ary mazava ny voasoratra any amin'ny tontolon'ny apokalipsy 7:10 ny resaka biby ity fa Satana dia miamahazo hery hatrany izy ahafahany manangana lehilahy nota ahafahany mametraka ny lamina iraisam-pirenena izay efa fiandoham-pahoriana izay efa iainantsika izao tribulation irosotsika
mankany amin'ny grande tribulation de voasaringotra ao anatin'izay contexte izay daholo a, ny contexte Daniel, ny contexte Luka toko faraiky amby roapolo a, ny apocalypse 13 mankany aorina rehetrarehetra hatrany amin'ny ara-magedona fandalinana lalina be mihitsy a, voasaringotra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay no efa fiandoham-paoriana iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Fa ho an'izay nateraka indray sy manana an Jesosy Kristy a, dia manana an'ilay assurance hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo ny tribulation, zay le hoe efa iainantsika zao a, fahoriana. Nefa matoky izay ilay assurance izao a efa naresy a izao tontolo zao a, hoy i Jesosy Kristy. De nijoro ny gasy leo a tamin'ny alalan'ny Madame Doris, vadiny Monsieur Malama, ndao lasy zao. De nijoro tamin'ny heviny izy, ny andriambavilanitra, ny vehivavy zany, i Madame Doris, nijoro tamin'izay foto-keviny zay izy, naneho ny heviny. De ny rahantsika nahita ny savorovoro fifamaliana teo amin'ny androm-panjakana, solotena ny androm-panjakana, zareo gendarmerie, ny mpiandraikitra teny toerana izany. De nisy ny voasambotra, tsy te hanonona anarana, dia avy hatrany dia mandat de dépôt, ainsi de suite. De niakony taorinan'izay a, taorina kely ny fetiny reny raha tsy diso a, na ny fanitsy tamin'ny fetiny reny, dia natao sarika am-pandriana i Madame Doris, Madame Malama. Enjany zany a, za manambady amanjanaka, imagineo hoe ao amin'ny tokantranonao a, fetiny reny, de misy a be midina, misy manam-pahefana, manao sarika am-pandriana. Ny vadinao, raha vehivavy ianao a, de ianao no iaran'le izy. De imagineo hoe mananjanaka ianao a, manana, bref, ainsi de suite a, au niveau an'ny émotion sy ny sentiment, côté fraternel, lafy ny ankohonana, dia mafy aho. Ary veriko tsindrina indray ilay herin'ny filazantsara teo hoe izay ny tsy maintsy anananao an'ilay assurance a Jesosy Kristy ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Fa tsindriko tsara hoy aho, zaho tsy midefendre Madame Doris, satria matoa nisy ny be midina nataon'ny fanjakana, dia nisy ny tsy fankatoavan-dalàna, personne n'est à l'abri. Isika rehetra izao a dia manana ny erreur-sika, tsy manana ny faiblesse-tsika daholo. Eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny lalàna, eo anivon'ny lafiny sosialy, ny asa, ny tokantrano sy ny sisa rehetra. Donc ny dikan'izay dia hoe samy manana ny adisoantsika daholo isika. Donc zany misy ny lalàna mifanandrify amin'izay a, manasazy atsika hatrany amin'ny loi divine. Important be zay zavatra ambarako zay. Ny tiako ambara amin'izay dia hoe tsy afaka hiteny sika hoe Madame Doris dia clean à 100%. Tsy afaka hiteny an'izay sika. Fa mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe crédible ve ny fitondrana malagasy, crédible à 100% ihany koa ve ny fitsarana malagasy, crédible ve ny foloalinda, crédible ve ny gendarmerie, crédible ve ny mpitondra fanjakana, ny miaramila isa-tokony hatrany amin'ny sarababem-bahoaka. Samy mamaly an'izany tsika, fa matony firenena malagasy anaty fahantrana, anaty corruption, anaty insécurité, anaty zavatra be da be zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy ao lay crédibilité, tsy ao lay justesse, famarinana, tsy ao lay herin'ny filazantsara, tsy ao ny fahendrena soratra masina, baiboly. Matoa manjaka izao zavatra rehetrarehetra hitantsika izao, manjaka izao fahoriana izao ety amin'ity zao tontolo zao ity a, dia ny dikan'izay dia hoe on récolte ce qu'on a semé. Indrindra izay nafafintsika, isika taranaka, mafy fo isika, tsy te hanao ny sitrapon'Andriamanitra isika, tsy te hipetraka sy hitoetra amin'ny fahendrena baiboly isika, dia mitsinjan'izay isika. Izao anefa hoy aho, miteboka tsara songadina, na dia imparfaite ary, manana ny fahalemeny, ny faiblesse, ny adisoany,
teo anatrehan'ny lalàna ny fiantsiana sy ny sisa rehetra i Malama sy Madame Doris. Izao anefa nijoro tamin'ny fahamarinana izy, nisy côté izy nijoro tamin'ny fahamarinana tahaka antsika hoe ny adalan'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry. Enjana ny fiasan'Andriamanitra tsy toa. Dia no fidian'Andriamanitra ve i Madame Doris tsy hidirantsika izay détail izay, fa ny zavatra misy ho iaho dia nitsangana i Madame Doris tamin'ny alalany antokony Gasileo manohitra ny tsirary ny tsy fandriam-pahalemana, ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hita eo amin'ny firenena izany. Dia inona ny zavatra misy? Nanentana izy tany amin'ny pejiny Facebook, nanentana izy eran'ny Hainao Manjery, invité du jour sy ny sisa rehetra. Ny olona moa mampirisika be any hoe ataovy mihitsy fotoana izao sy ny sisa rehetra. Fa rehefa tonga ary izy teny amin'ny 13 mai, tsy hita le olona be da be tao ambadika tao. Important be zay zavatra lazaintsika izay. Tsy misy hita. Dia ny mpameno fendro sy ny mpanao dakamiodana indray ary no miteny hoe tany misy tany tandalàna i Madagasikara, normal izy raha hiaran'ny lalàna. Alao samborin'ny fanjakanany mihitsy sy ny sisa rehetra, zay le mpameno fendro fa mihevitra ny tena no iza sy ny sisa rehetra. Fa ny tena magaga zany dia le olona be da be tao aorinany à travers ny profil izay niresaka teny amin'ny tambajotra sy ny sisa rehetra hoe tena vehivavy mahery ianao tena izao sy izao ianao tena fotoana izao mila mijoro ny malagasy tsy ny sisa rehetra, andao hitsangana hanohitra ny tsirariny andao hitsangana hanohatra ny tsindriazolena, andao hijoro amin'ny fahamarinana. Important be zay hoe andao hijoro amin'ny fahamarinana izay, fa za manokana raha hoe andao sika hijoro amin'ny fahamarinana dia tsy misy afa-tsy ny mijoro amin'ny herin'ny filazoan-tsara, manao ny sitrapon'Andriamanitra, miaiko fa nanota sy nandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mibebaka amin'izay dia mitady ny fifandraisana marina amin'ny fifandraisana marina amin'ny Jesosy Kristy amin'ny raitsotoany ny alalan'ny mpanelanelana Jesosy Kristy, dia miaino ny fanambaran'ny fanahy masina ainsi de suite, dia mitoetra ao anatin'ny intimité filazoan-tsara. Fa reto le olona izay nanao be filaza ny Hainao Manjery sy ny numérika, intelligence artificielle, YouTube sy ny sisa rehetra ireto tanaty commentaire ny tany avy ireto tsy hita ho ato. Zay zavatra izay dia manambara ny hypocrisian'ny izao taranaka izao, manambara ny hypocrisian'ny manambara fa mpiatsara velatsia izao firenena izao. Menimenina daholo hoe tsirary ny tsy ara-drariny, délestage, vidim-piainana, insécurité sy ny sisa rehetra. Rehefa misy mijoro hoe andao isika anio ny hevitrintsika hijoro, hitaky ny zontsika fa ny okevitra ny amin'izay tsirariny izay tsy misy hita. Zay ny teboka voalohany hoe mpiatsara velatsia. Ny teboka faharoa ihany koa dia hoe efa tafiditra ao anatin'ilay système voulu izao taranaka izao. Inona moa lay système voulu? Lay système voulu dia engrenage politique mena distraction ny olona, ampifaliana ny anatin'ny réseau sy ny intelligence artificielle, ny YouTube sy ny Facebook dia avela malalaka ny zavatra rehetra ahafahan'ny olona misitraka plaisir. Ary le plaisir dia zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izany reny le mampiseho fitanjahana, mifaninana, manao challenge, TikTok, zavatra tsy fantatra hoe inona ny objectif, tsy fanabeazana, tsy mitsinona fa dia reny ny faninanana. Dia miankohaka aho. Tsy miankohaka amin'ny soratra masina, tsy mamaky baiboly, tsy mianatra sekoly alahady, tsy miankohaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mitady an'ilay intimité any anaty vavaka. Fa dia variana ao anaty tuto, variana ao anaty réel, variana any anaty story. Raha ohatra misy tovovavy mila sitraka manolina izy dia il suffit fotsiny hoe manao maillot de bain izy sexy dia 400 000 commentaires ohatra na 1 million j'aime. Dia mahita plaisir izy, mahita fifaliana izy any anatiny any, à partir an'ilay hoe misy misitraka be da be.
ora nefa misy fanahy be da be mihitsy miankohoka aminazy a, misy fanahy be da be mihitsy lava, misy fanahy be da be mihitsy a mamina vina tafiditra anaty fantasma sy ny sisa rehetra, efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra izany. De izay le zavatra resantsika hoe tafiditra ao anatin'ilay système voly io, zavatra kely zany resantsika izany, fa ny ambadika an'izany sy ny fahafenoany zany tena mitobaka sy tsy hay sakanana intsony. De varianao ny génération, varianao a de tsy manana sens d'orientation intsony, tsy manana objectif intsony eo amin'ny fiainana, tsy manana repère intsony. Io misy boussole, anarany fotsiny ilay boussole, tondro avaratra, nord et sud. Apetraka eo ambony karta dia amin'ny alalan'iny no ahitana hoe hoaria na tsy hoaria pour une destination. Fa io le boussole tsy mihetsika intsony le manondro avaratra sy manondro atsimo. Io fotsiny ilay boussole fa mety mihetsika ihany le izy fa ilay avaratra lasa atsinanana. Dia very tanteraka ny repère-ny malagasy. Very tanteraka ny repère-n'izao taranaka izao. Very tanteraka ny repère-n'izao tontolo izao tsy manana sens d'orientation intsony satria tena tafiditra sy voataiza sy lasa mpiankohoka sy lasa dépendant sy dépendante ao anatin'ilay système voulu daholo. Dia lasa consommateur sy consommatrice mpihinana ny vokatra vokarin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny intelligence artificielle. Tena mandinika ianao de mirobaroba be daholo any anatin'ny réseau any a. Te halaza, te ho manta sy te ho miongotra, tsy misy carrière, tsy misaina zavatra éducative, tsy misaina zavatra fanabeazana, tsy misaina zavatra ara-panahy. Fa taraiky ao. Zany zavatra izany no mandetika izao taranaka misy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Ary normal irenetsika no etsehany Antoky Kasileo niaraka tamin'ny notarian'i Madame Doris, Madame Malama ireny, raha tsisy olona. Satria ny olona ivelan'ny efa maha hypocrite azy dia variana miankohoka, tsy baiboly sy filazantsara fa miankohoka ao anatin'ilay système voulu. Kenda, étouffé, voagadra ao. Ary tsy izy ihany fa izay mieritreritra hetsika eo, anetsika sy hitarika hidina an-dalambe eo, tsy azo olona izany. Satria ao anatin'izay système voulu izay kenda sy voafatotra voagadra ao izao taranaka izao. Ary ireo génération somary efa antitrantitra ireny no hitanao midina an-dalambe. 75 makany alohany. Zany hoe efa mianika ny 50 taona, zany ilay hoe efa tsy le tanora ho avin'ny firenena intsony fa ilay efa ho faty rapitso. Dia i se dégradé foana izao taranaka izao, i se dégradé foana izao fiarahamonina izao hiamaizina izao tontolo izao, ny délestage dia mbola ho se multiplier, hiamahery vaika atsy ho atsy. Miresaka an'izay délestage zay dia tsy resaka jirama fa cas général somary métaphore ny ilazako azy l'obscurité. Indro ny aizina manarona ny tany hoy Isaia mpaminany, fa za kosa miteny amintsika hoe indro ny aizina efa manarona ny tany. Fa ny lalan'ny marina ozy ny baiboly dia posahan'ny andro mazava, miamazava izany mandra-pitao vovonan'ny andro. Lalan'ny marina izay, Jesosy Kristy tonga izy dia nitatao vovonana ny andro, fa isika miresaka izao efa miditra aizina. Ry mpiambina toy ny onina alina moa izao miditra ry mpiambina toy ny onina alina moa izao miditra ao anaty obscurité isika izao. De amintsika miresaka izao moa zany i Madame Doris de sous contrôle judiciaire ny i Madame Malama. De imaginenareo amin'izay lay faharavana ao anatin'ilay tokantrano. Imagineo lay zaza mbola miankina amin'ny dada sy mama. Imagineo lay famille brisée, imagineo lay avenir be da be voavira sy
voarototrotika, potipotika ao anatin'izany zavatra resantsika zany. Io misy tokantrano anankiray dia izay no manome endrika angonana, izay manome endrika fiangonana. Raha mpanaraka ny pejy ianao dia tokony maharaka ny fomba fizarantsika ao anatin'ny métaphore, ao anatin'ny parabola, ao anatin'ny filazana zavatra du sens premier degré, du sens ara-panahy. Tokony efa mba voarayanao zany hoe inona ny tena afatra tian'Andriamanitra ampitaina sy tokony ho voarayako sy voarayanao amin'ny alalan'ny pejy. Alleluia. Tsara ny tompo. Raha mamaky ny Efesiana 5 isika dia manome lanja valeur ny tokantrano izay manome kisary an' Jesosy Kristy sy ny fiangonana. Efesiana 5:2-3 efa tsindritsika eto foana izay hoe zava-miafina lehibe izany satria manambara ny Kristy sy ny fiangonana lasa ny vavy nofirayany ireo famoronana Genesisa ny tokantrano. Fa eto amin'ity sujet atsika ity nefa dia misy tokantrano viravirain'ny demonia, famille brisée, zazakely izay tsy manatsiny tokony hanana ny avenirany, idada any amponja, imama sous contrôle judiciaire, aprisian'ny olona, ny charoniara be da be, esprit fréquence miaina ao anatin'ny vibration, manimba n'ilay tokantrano ao anatin'ny tontolo politika satria aza adiny fa monsieur Malama et madame Doris dia avy amin'ny taranaka manandafy rakotondriana adjaina izay namela sosomamy teto amin'ny firenena, ny viravira ny resaka politika efa nisy an'izay antécédent arborescence izay. Tiako tenena amin'izay dia hoe ilay lien souffle politique dia tao anatin'ilay taranaka ilazana amintsika fa hoe manana moyen anombana ny tokantranonao ny démonie. Eto ny ka dia politika ary tsika dia manindry foana fa ny fivavahana sy politika dia tsy miaraka. Efa nolazaintsika teto izany. Nisy taona Jesosy Kristy nanambara mahitsy izy tany amin'ny Jaona 4:20 andininy fahenina amin'ny 30 hoe ny fanjakako i Jesosy dia tsy avy amin'izao tontolo zao fa sinon niady ho any mpanompoka fa tsy avy amin'ny fanjakan'izao tontolo zao mihitsy any fanjakako. Dia rehefa natolotra au justice nanindry ny politicien anankiray ny chefon'ny mpitsara izany, lehibe ny fitsarana ao anosy zany nanindry an' Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoanany. Jaona 7:20 izay contexte izay no tsarainy an' Jesosy Kristy teo anatrehan'ny Pilato any amin'ny 9:20 any plus précisement. Dia ozy Pilato hoe tsy fantatrao ve fa manana fahefana zay le corruption zay, esprit politicien anafaka anao manana fahefana ihany koa hanagadra anao, andefanao mandat dépôt any an-tany mora, manana fahefana hiproclamer hamoaka verdict fa meloka ianao. Dia hoy Jesosy Kristy tsy manana fahefana na de kely amiko akory ianao raha tsy nomenanao avy any ambony izany. Napetraka Jesosy Kristy tamin'ny toerana izay assurance izay dia ao anatin'ny tokantrano anankiray manana fifatorana amin'ny Jesosy Kristy, tsy corrompu amin'ny resaka politika. Sinon aprisian'ny olona ianao dia ianao irery any no taraiky eny amin'ny kianjan'ny trésime eny dia lasa famille brisée ny famille anao lasa tsisy avenir. Za tsy teny hoe tsisy avenir mirary soa any zanaky madame Malama sy monsieur Malama mba ho restaurer ny fahampitehana amin'ny tokantrano dia mba hita avenir lavitry ny ozony politika ny zanany. Hary iorona amin'ny Jesosy Kristy hitracé ny avenirany hamirapiratra amin'ny lafiny en parallèle amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba ho fianarana ho an'izao tanànaka izao ho fianarana ho an'ny malagasy rehetra. Zay no faniriana sy souhait zany ho an'ny famille Malama sy ny taranany. Tsy manana fahefana amiko na dia kely akory ary ianao ozy Jesosy Kristy nametraka ny toerany any Pilato izay tsara miseho azy ho manam-pahefana tamin'izany vanim-potoana izany. Dia hoy aty hoe
izay contexte izay dia an'ny olona tsy politicien fa olona manana ny assurance ninina fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ity, zay le hoe nefa matoky izao efa naresy izao tontolo zao. Ny ray ny fanahy ray tsy to mihitsy lay assurance ao anatinao tsy mampiditra anao anaty corruption, tsy mampiditra anao ho azom-panahy apprécié anatin'ny esprit politicien, esprit mianimé mahatonga fampitehanao amin'ny tokantranonao satria par conclusion dia potipotika sy rava ny tokantranony monsieur Malama mivady. Mampalahelo nefa manana ny herim-po. Mampalahelo io satria tokantrano tena hoe i monsieur tena manana ny herim-po, manana ny motivation antahaka an'izany ihany koa madame. Guerrier sy guerrière. Fa izay zavatra izay raha ohatra aty amin'ny côté filazantsara, sy aty amin'ny côté fiahina ny ankonana, tsy ao anatin'ny esprit mpanapotika politika sy mpanimba, démonie, devoly. Zay ane io politika io. La preuve. Jerevony tokantranony monsieur Malama mivady akao lesona. Akao lesona. Mirasoa ho azy tsika mba ho afaka ao anatin'izay grifiny liona zay izy. Mitandrema ianareo fa ny devoly fahavalonareo dia mierina tahaka ny liona. Mba ho afaka ao anatin'izay engrenage politika sy ny système voulu izay izy. Mirasoa azy tsika. Sady mampita hafatra amintsika rehetra ihany koa zay. Mialatsiny ahiteny an'ity hoe mpitatirakena, mpaprisika ao anatin'ny tontolo politika. Isika izay sady kristianina piditra fiangonana no tongotra ilany anatin'ny tontolon'ny politika. Tsy teny betsaka hatramin'ny mpitondra fivavahana tratra ao anatin'izany. Fahampitehana, fahasimbana, fahalovana. Jerevony analiza epetrakitsika eto fakafakao lanjalanjao tsara. Misy tantara io zay hitondrantsika aloha hevitra. Samia makalesona. Samia makalesona. Akino amin'izay Jesosy ny fiainanao ny mombanao rehetra. Ny solution zany hoentiko sy apetrako ho an'i madame Doris izay sous contrôle judiciaire dia hoy aho hoe manatony ianao mpanompon'Andriamanitra na midinao amin'ny efitrano anao mangingina ny ray izay eo amin'ny mangingina vonin'izy iainanao mibeba atolory azy ny fiainanao dia mandana makany amponja miara-mivavaka monsieur Malama manao cellule de prière. Afaka atao zany. Tsy mila faux prophète, tsy mila prophète, tsy mila bishop reny milaza azy ho bishop sy milaza azy ho prophète sy ny sisa rehetrany. Tsy mila andreny akory. Ianao fotsiny bebaka manao an'izay etapy zay. Ngeza be zay zavatra resantsika izay. Manetsika ny fony ray zay. Izay zavatra izay rehefa ataonao pratika sy expérience ao anaty fandresian-dahatra. Miaiky mihitsy ianao zany. Misy ireo vocation amin'ny ratsy mihitsy any anatinao any. Fanenenana lal. Zay le expérience zay. Zay no andrasan'Andriamanitra tsy to amintsika. Ny fonareo no triatriato. Faza ny fitafianareo. Dia izay no expérimentenao. Sy ny tokantrano mitovy ka. Mitovy endrika. Mety hoe tsy resaka politika fa fahasimbana amin'ny endrika hafa. Zay zavatra izay no ataonao pratika. Dia miara manao cellule de prière ianareo mivady amin'ny tolona bavaka. Za miteny aminao fa misy solution sy vahaolana. Hoentin'Andriamanitra mirestaurer ny tokantranonao. Ho avenir ny zanakareo. Izay ao anatin'ny problème mitovy satria ny kahany monsieur Malama mivady eto no akatsika ohatra mitovy amin'izay dia mampanantena antsika. Tsy izany no mampanantena, za tsy mpampanantena, za tsy fanantenana fa par rapport amin'ny zavatra tsindritsika sy zaraitsika erin'ny filazantsara dia afaka mandray vahaolana ny tokantrano, tojolana sy miaina fahampitehana makany tahaka ny tranga misy araka ny tokantrano iainany monsieur Malama mivady izao. Ny fivavaky ny marina no
mahery indrindra. De izay vavaka izay no arina, izay no entina manova ny situation interne tokantrano koa, tokantranonao ianao io zay manana problème, ianao no mandray andraikitra ny traité an'izay problème zay amin'ny alalan'ny vavaka sy ny cellule de prière. Hoy ato hoe manatona ny monsieur Malama de miara-mivavaka nareo mifandray tanana mangataka fonana amin'i Jesosy Kristy dia misy lumière divine transpercé any anatin'ny fonareo any mitondra conseil, mitondra aide, mitondra support toany ho anareo ahafahanareo misurmonter an'izao étape zao. Ny ratsy dila mbola hanoy ianao ny ratsy hatrany tsy misy fanantenana intsony zao tontolo zao. Ao anatin'ny permissive avy amin'Andriamanitra miamahazo aina nambarantsika teo ny démonie omena hery hatrany izy ahafahany mametraka ny rafitra ho fahatanterahany faminaniana grande tribulation isehoany lay lehilahy nota. De ao anatin'izay système voulu izay isika ireo olona be da be mpanao politika ireo fa nanolotra ny tenandreo. Raha mbola consciente ianareo de mela amin'ny politika fa tsy misy avenir éternel, tsy misy vie éternelle, tsy misy avenir terrestre sy au-delà ny resaka politika fa fahampitehana sy fahalovana. Zay no azo nambara fa dia mino fa misy zavatra voaray. Zay no azo nambara ho iaho fa mino fa misy zavatra voarayntsika ao anatin'izay dia ny tompo Jesosy no manafaka antsika amin'ny rankotry ny liona, ny grifiny liona, ny famatoran'ny fanahin'ny démonia amin'ny alalan'ny esprit isan-karazany, ny politika izay resahantsika eto dia mirarisoa ny tokantranony Malama mivady ho afaka amin'ny fanapotehany esprit politicien, ny esprit politika izay mamatotra ozina ny andoha tany amin'ny ray aman-dreny izay efa taloha tany fanoloran-tenanao amin'i Jesosy dia efa mahatapaka an'izany tsy mila bisopy, tsy mila prophète international, tsy mila Cohen, tsy mila mpamboatra vitana, tsy mila nizaniza fa fanapahan-kevitra reo mivady any dia mahafaka an'izay olona izay amin'ny alalan'ny fiaikena marina fa diso diso isika fifavaky ny marina no mahery indrindra ao anaty sincérité tianao Jesosy Kristy. Sotranao zay tompo raha mbola afaka nitondra loha-hevitra sy fahamarinana tamin'ny alalan'ny trangan-javatra anankiray tokantranony Malama mivady izay nakanay fampianarana sy nandraisanay erin'ny filazon-tsara torohevitra ara-tsoratra masina anio indray. Ireo zay manana olana teo afaka ao anatin'izany tompo tenao no mamangy azy ireo na ny ao anatin'ny politika na tsy ao anatin'ny politika nizanizy izy manana kisary fa ao anatin'ny famatonan'ny Satana dia anao Jesosy Kristy no mamangy an'ireny olona ireny selon ny souhait-ny tsiraray teo afaka sy ny etaentan'ny tsiraray te ho voavela eloka sy tia handray fitiavana, tia handray erin'ny filazon-tsara. Ny anaranao raha tsy toy ao Elohim omena ivoninahitra hatrany ary ny anarany Yeshua Masiha Jesosy Kristy tompon'ny tompo mpanjaka ny mpanjaka no tompo-kasihan'ny fanambarana